fa mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany dia nampafantatra ny valin'ny fifidianana izay nahemotra reo voimera manokana misahana ny fifidianana izany ary toy ihany koa no namoahan'izy ireo ny listr'ireo kandida afaka mirotsaka ho filohan'ny ligy izay. Araky ny efa nampanantenainy ny alarobia lasa teo dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo kandida voatazona farany amin'ny fifidianana any amin'ny ligy paritra manerana ny nosy ny voamera manokana misahana amin'ny fifidianana eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ny zoma atoandro teo tetsy amin'ny hôtely motel anosy. Ity lisitra ity izay navoaka ny alakamisy 3 novambra taorian'ny fandiniana lalina natao ireo atota taratasy raha nambaran'ny mpikambanao amin'ny CEN ihany. Nolazainy Albert Rakotoary Malala filoha lefitry ny komisiona nefa fa manana 3 andro manomboka ny andron'ny 3 novambra ireo kandida tsy tafiditra ao anatin'ity lisitra ity hanaovana fabekarana. Ireto avy ireo kandida ao anatin'ny ligy paritra 7 any aloatra mangory misy kandida 4 Randria Miranga Henri, Manamandimby Jean Baptiste, Andrianjafy Jocelyn, Velitsara Romial izay filoha amin'izao fotoana izao. Any Amoronmania kosa dia kandida 9 ahitana ny Randria Tsitoaina Samuel Nirlanto, Razafy Mandimby Richard Abdan, Rahervelo Jean Fidèle, Ramamonjy Soa Lalanirina Jona, Rato Voniaina Roland Théophile Albert, Andriamiaro Soa Hubert Marie Bruno. Eto Analamanga indray dia kandida 2 ihany, Andriamosa Benjamin Avitriniaina Rajobel, Rakotoary Manana Entso Adjatine. Any Analanjorofo ahitana kandida 4 Lucas Rajonarson Flavien, Ramarson Jacques, Nera Gaston François, Afotsy Misarna Nadez. Any Androy dia ahitana kandida 2 Samba Jalo Olivan, Razafy Maefa Tefina Nahary. Any amin'ny ligy Atsimo andrefana ahitana kandida 2 Ramahavita Gabriel, Randrianantenaina Régis. Any amin'ny ligy Atsimo Atsinanana dia ahitana kandida 2 ihany koa Ratsimbazafy Régis, Fanday Nirina Luciano. Any amin'ny ligy Atsinanana ahitana kandida 4 Dinvan Randria Manampy Soa Séraphin, Intsoro Jean-Jacques John-Éric, Razafy Tsitamy Alberto Daniel, Marcel Andry Aherinjato. Any Betsiboka dia kandida tokana ahitana ny Randriany Vosolomalala Enoch Jean Pascal. Any amin'ny ligy Boeny dia 9 ny kandida ahitana ny filoha Teolo Hassan Ali, ny filoha amin'izao fotoana Nourdine, Hassan Jano Ben Abdullah, Razanakoto Aja Mahandry, Rakoto San Georges, Rakoto Zara Daniel. Any Bonglava dia ahitana kandida 2 Rakoto Niaina Mamonjy, Rakoto Armino Andrianina Désiré. Any amin'ny faritry Diana zany hoe any amin'ny ligy paritry Diana dia kandida 2 ihany koa Isa Abdou Hussein, Andria Mampilaza Soa Fidy Irman. Any amin'ny faritry Matsiatra ambony dia tokana ny kandida dia Hilarion Rarson Marie Antonin. Any amin'ny faritry Iorombe dia kandida 3 Razafy Salama Lalaorvony Jules, Ratsimanoutry Razafy Arson John Arson. Any Tasy dia kandida tokana ihany koa Mamy Arsolo Amede izay filoha amin'izao fotoana izao. Any Menabe ahitana kandida 4 Rawelson Isidore Rachid, Mohamed Ali Hawel, Gilbert Romain. Any amin'ny faritry Sofia dia kandida tokana Ranevo Asivao Asmandimby Bruno Parson. Ao amin'ny ligy Vakinankaratra dia ahitana kandida 9 Marcelson Andria Arjona Herinena Manoiso, Ranivo Arson Herinirina Andrianatoandro, Andria Tomponera Fidinirina, Fiarovana Lovanirina Célestin, Rajobel Navalna Harado, Asendrison Rivelala. Ary farany ao amin'ny ligy ny Vatovavy Fitovinany dia kandida tokana Andrianirina Angelo Fernand. Ankoatr'izay dia tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanaovan'ireo mpikambanao amin'ny voamera manokana ny fifidianana nitatitra ny famerenana ny fifidianana tany amin'ireo seksiona 4. Tany Akazoaby sy Beroa aloha dia nanambara Zotondrahaza Fanilam ny famerenana ny fifidianana ka nalany Andrakoto Be Miasa Fanazava sy Porata Nandrasana Parfait ho filoha sy tantana an'izany seksiona izany. Torak' izany ihany koa tany Antanifotsy raha nitatitra nataony Rakotondrahova Honoré dia lany ho filoha i Donovan Jimmy.
nahitana korotana sy sakorika kosa ny tany Atsiroro Mandidy raha nambarany Rasoanirina Justine izay iraka manoka ny CEN tany toerana. Na dia zany ary dia tafapetraka amin'ny toerany ihany ny filoha Ranarsan Thierry Adolphe. Fantatra ihany koa fa dady tokana nanaovana ny fifidianana izay mpitatana ireo ligue paritra 7 ambin'ny folo ireo dia ny 5 ambin'ny folo Desambra.